Faly miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo ary miarabanao ihany koa nahatratra izao farany taona 20 izao ary mirasoanao trano koa ho tratry ny taona vaovao indray. Raha ny météo-tsika ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ity androany ity aloha zany ny ilany atsinanana dia saika nanjakany tsioka avy any atsimo atsinanana zany ny amin'ny tapany avaratra andrefana iny kosa no tena hitoetra ny orana raha ny telo andro avy satria dia miendrika ny volinandro fahavaratra tanteraka aloha zany raha ny ety amin'ny tapany avaratra andrefany nosy izay. Ny ambiny kosa somary maimaina ny andro indrindra ho ety amin'ny tapany atsimo ary ao anatin'izay ihany koa ny maripana dia somary iopapana be zany ny maripana ambony indrindra ho ety amin'ny tendrony atsimon'ny nosy satria dia misy mahatratra any amin'ny 70 degré ny maripana ambony indrindra ho any amin'ny atitan'ny andro ihany ho any zany. Ny ambiny kosa tsy misy fiovana firy amin'ny ankapobeny. Toy izao ny toetrandrontsika ho an'izay rapitso izay misy ny orona tandrivondraona malefaka ho any ety amin'ny morontsiraka atsinanana manomboka aty amin'ny distrikany Antala izay ka hatraty amin'ny faritry ny Vadivavy Fidivonany aty. Ety amin'ny morontsiraky ny Melaka ihany koa dia misy an'izay tandrivondraona izay mety ho aray kotroka zay indraindray. Mandraona kosa ny andro any laotra mangoro any izay mety misy ny erikerika manify moa zany vao maraina ny ilany atsinanany atany ihany koa dia mandraona mitsitokotoko ny ambiny moa zany maina tanteraka ny andro. Raha ny pitso tolakandro dia misy hatrany ny orana tandrivondraona aray kotroka aloha zany ety amin'ny morontsiraka avaratra andrefany nosy aty torak'izay ihany koa ny ety amin'ny ilany atsinanany nosy misy ny orana tandrivondraona. Raha ny Analamanga sy ny ilany atsinanany Vakinakaratra kosa indray amin'ny ankapobeny mandraona fa mety misy ihany koa ny orana tandrivondraona manify zany ho any alina ny ety amin'ny tapany atsimo moa zany maina tanteraka ny andro ary mibalika mihitsy masoandro ety amin'ny morontsiraky ny atsimo andrefana aty raha ny maripana antsika ho an'izay andro ny rapitso izay. Raha ny ampovoantany manokana aloha zany dia eo amin'ny 20 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra. Ny ety amin'ny ilany atsinanana kosa manodididina ny 20 ka hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra fa ny mafana indrindra ho an'ny rapitso izay aty amin'ny tendrony atsimony nosy misy hatrany amin'ny 7 degré celsius zany ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny andro ny sabotsy kosa indray ny tolakandro ny sabotsy izay dia misy hatrany ny orona tandrivondraona aray kotroka aty amin'ny ilany avaratra andrefany nosy aty somary mitatra aty amin'ny tanin'ny Bongolava sy ny any Itasy ary ny ilany andrefany Vakinakaratra zay orana izay ary torak'izay ihany koa ny ety amin'ny tanin'ny Menabe zay mipakatra any amin'ny morontsiraka moa zany ny alina. Raha ny ety amin'ny ilany atsinanana kosa somary maimaina aloha zany ny andro ho an'ny faritra atsinanana sy ny any Analanjirofo any zany ho an'ny andro ny sabotsy izay ny teny avaratry nosy moa zany manorana. Ny ety amin'ny tapany atsimo ihany koa maimaina ny andro ho an'izay sabotsy izay. Raha ny maripana antsika ho an'ny andro ny sabotsy amin'ny ankapobeny misy fiakarana kely maripana ambony indrindra ho an'ny ampovoantany torak'izay ihany koa ny ety amin'ny morontsiraka atsinanana fa somary nidina kely hatrany amin'ny 30 degré aloha zany ilay maripana mafana indrindra taty amin'ny tendrony atsimony nosy aty. Marana antsika azy ny andro ny alahady saika mikisaka aty amin'ny ilany afovoany andrefana aloha zany ny rotsakorana miaina zay ihany koa ny tendrony avaratry ny nosy iny zany ny ambiny maina ny andro mety mandraona mitsitokotoko ihany amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana antsika ho an'izay andro ny alahady izay miverina indray zany ilay maripana ambony indrindra mahatratra any amin'ny 70 degré celsius any amin'ny tanin'ny andro ihany. Raha ny ety amin'ny avoantany kosa indray dia misy fiakarana tsikelikely hatrany mahatratra any amin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra zany ny ambiny moa zany tsy misy fiovana firy. Izay ny météo-tsika tamin'ity androany ity ary mirarosoanao ho tratry ny taona vaovao indray miraroso.